filoam-pirenena sivy avy amin'ny firenena mpikamana amin'ny SADC no efa nanamafy fa ho tonga sy handray anjara amin'ny lanonana fanokafana ny fivoriana tampony fa 570 n'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernementany SADC izay atao eto Madagasikara ny 17 aogositra ho avy izao raha ny fandaharam-potoana ny 15 sy 16 aogositra no tonga izy ireo. Voasampitry ny polisy tao Toamasina ny alakamisy lasa teo ireo mpivady varotra sary mamoafady ny ankizivavy tsy ampy taona. Alain'izy ireo sary video miboridana ireo ankizivavy eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 taona ary amidin'izy mivady amin'ny teratany vahiny ao anaty tambajotra tserasera. Tsy voaresaka eny ampianarana na eny anivo ny fiarahamonina ny herisetra ara-tsaina. Tena misy ary efa betsaka ny olona tratra ny herisetra ara-tsaina raha ny eto Madagasikara. 420 isanjato ny ankizy eto Madagasikara ohatra dia hiaran'izany avokoa hoy ny teo anivo ny fikambanana tsy miankina miady amin'ny herisetra ara-tsaina. Andininy efatra ao amin'ny sata ny ligana Nalamanga lalao échec no nasipanavozana noho ny 10-10 eo amin'ny fédération malagasy ny lalao échec sy ny ligana Nalamanga. Tsy tonga niatrika fivoriana noho ny fandrahonana sazy afa amin'ny fédération ny kluba sasany raha ny fanazavany ny filohan'ny ligana Nalamanga. Tonga soa indray atao anatin'ny fampalambaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao sabotsy alina izao aterina ny arava tompoko dia manasanao sahady anjoiny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao politika no isantarantsika matoam-baovao amin'ity alina ity. Filoham-pirenena sivy avy amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny SADC no efa nanamafy fa ho tonga sy handray anjara amin'ny lanonana fanokafana ny fivoriana tampony fa 570 n'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernement eo anivon'ny SADC izay atao eto Madagasikara ny 17 aogositra ho avy izao raha ny fandaharam-potoana ny 15 sy 16 aogositra no tonga izy ireo. Loha hevitra ny fionana an-tampony ny hoe fampiroboroboana ny indostria, fanovana ny sehatry ny fambolena ary ny fiovana amin'ny angovo ho an'ny SADC maharitra. Ao anatin'ny fandaharam-potoana ny andiana fivoriana samihafa, ny herinandro ny indostria, ny fivorian'ny manam-pahefana ambony ary ny filakevitry ny minisitra ary ny fionana an-tampondreo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement ny 17 aogositra 2022 mitondra ny Antsipriana izay fitiavana dony eo amin'ny sariny Iva Rasata. Feno tanteraka ny fandaharam-potoana ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement andiany fa 570 eo anivon'ny SADC atao eto Madagasikara. Ankoatra ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement izay atao ny 17 aogositra 2022 dia misy ihany koa ireo fivoriana isan-tsokajiny atao mandritra ny fionam-be. Anisan'izany ny herinandro ny indostria, ny fivorian'ny manam-pahefana ambony ary ny filakevitry ny minisitra. Nanomboka tamin'ny alatsinainy 4 aogositra 2022 tao amin'ny ivotoeran'ny fionam-be iraisam-pirenena Ivato ny fivoriana samihafa. Lohahevitry ny fionana tampony hoe fampiroboroboana ny indostria, fanovana ny sehatry ny fambolena ary ny fiovana amin'ny angovo an'ny SADC maharitra. Ny 9 aogositra lasa teo no nataon'ny fivorian'ny komity maharitra ahitana ireo manam-pahefana ambony eo anivon'ny SADC. Ny talata 12 aogositra 2022 kosa no anaovana ny fivorian'ny filakevitry ny minisitra. Anamarika izany famindram-pitantanana eo amin'ny ministra ndrarambahiny Zimbabweana sy ny ministra ndrarambahiny avy Malagasy. Ny alarobia 13 aogositra 2022 no tanterahana ny fivoriana ady hevitra eo amin'ny SADC sy États-Unis. Ny alakamisy 14 aogositra 2022 no isy ny lanonana famaranana ny fivorian'ny filakevitry ny minisitra ny SADC. Ny zoma 15 sy sabotsy 19 aogositra 2022 kosa no andrasana ny fahatongavana ireo filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernement mpikamana ny SADC ho tonga eto Madagasikara eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Ao i Cyril Ramaphosa filohan'ny Afrika Atsimo, Dumagi Leon Boko filohan'ny Botswana, Sam Tsokwane Matekane filohan'ny Lesotho, Lazarus Semsekarti Chakwera filohan'ny Malawi, Dr Navin Ramgoolam sy ny vadiny, Prime Ministre Mauritiana Daniel Francisco filohan'ny Mozambique, Netumbo Nandi Ndaitwah filoham-hevitry Namibia, Dr Philippe Isidore Pango filoham-hevitry Tanzania, miaraka amin'ny ministra ny fahasalamana tanzaniana sy Emerson Dombunzo Mnangagwa filohan'ny Zimbabwe. Ny sabotsy 12 aogositra 2022
no ataony feonambe ny filoham-pirenena eo anivony amin'ny troika ny SADC ary ny alahady 17 aogositra 2024 no anatanterahana ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernement andiany 2020 eo anivony SADC. Ny lanonana fanokafana ofisialy dia homariny fifamindrapahefana eo amin'ny Emerson Dambunzo Mnangagwa filohan'ny Zimbabwe, filoha teo alohan'ny SADC sy Andry Rajoelina filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, filoha vaovao mandray ny fitantanana ny SADC. Ny tolakandro ny 17 aogositra kosa no anaovana ny lanonana famaranana ofisialy ao amin'ny CCI Vato. Mbola vaovao mifandraiky amin'izay hatrany tanjona hotratrary Madagasikara amin'izao fionana tampony SADC izao ny fampiasam-bola, ny fanondranana ary ny fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena mpiara-mombona antoka eo anivon'ny SADC hoy ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria. Ho an'i Madagasikara tafakatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara ny varotra raha malagasy teo amin'ny tsenan'ny SADC ho an'ny taona 2024. Fitiavana Donisy Iva Rasatatrany. Mahatratra 27 miliara dolara ny arkarena faobe azo amin'ny alalan'ny tsenan'ny SADC. Onina hatrany amin'ny 13 tapitrisa no mifanerasera eo anivon'ny faritra. Goavana araka izany ny tsena azo trandrahina eo anivon'ny SADC toy ny fitaterana, ny varotra, ny kojakoja elektronika sy ny maro hafa. Manamora ny fifanakalozana sy fifandraisana ara-barotra eo amin'ny samy firenena eo anivon'ny SADC ny fametrahana ireo fifanarahana samihafa. Amoran'ireny fifanarahana ireny ohatra ny fivezivezeny 590 isanjato ny entana samihafa sy ireo karazana fanalefahana abatsiranana samihafa. Anana anjara toerana goavana amin'ny fampiarana bebe kokoa izany fifanarahana izany i Madagasikara rehefa tonga amin'ny toeran'ny filohan'ny SADC araka ny hitatry ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra. Anana andraikitra lehibe amin'ny fampiarana ny fifanarahana momba ny varotra raha sy fametrahana sehatra ara-toe-karena iraisana ahafahany mpanao tolotra mifamoivoy malalaka i Madagasikara amin'ny mahafilohan'ny SADC hoy ny fanazavana. Ho an'i Madagasikara tafakatra hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara ny varotra raha malagasy teo amin'ny tsenan'ny SADC ny taona 2024. Mbola tsy misy afa-tsy ny 13 isanjato ny fanondranana ataon'i Madagasikara nefa izany. Natanjona amin'izao fionambe izao ny fanatsarana ny fampiasam-bola, ny fanondranana ary ny fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara. Nisy tamin'ity herinandro ity ny fotoana nanazavana ireo fanararoatra amin'ny fanalalana ny varotra raha ao anatin'ny faritry ny SADC. Izaratra kefa avy amin'ireo orinasa efa miara-miasa amin'ny tsena paritra ary nandinika ny tondrozotra iraisana mba ho andry ny toe-karena ny firenena ny tsena ny SADC. Nambaran'ny ministra David Aralambofiringa nandritra ny lahateniny fanokafana ny hetsika fananambetsaka ireo mpanao tolotra raha ary manamora ny fivezivezeny sy fandavahany ny tsena ny amin'ireo firenena mifanolobodorindrina aminy ny fifanarahana natao tamin'ny 2024. Fa tsy mijanona amin'ny fivoriana sy fionana fotsiny ny fionana an-tampony 2024 ny SADC atao eto Madagasikara tena fifanakalozana ara-kolontsaina ireo samy firenena 20 eto anivon'ny faritra ny fionana an-tampony tahaka izao. Anomelanja izany manokana ny Bazar de la SADC azo adika amin'ny teny hoe tsenan'ny SADC izay hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 14 aogositra ho avy izao eny amin'ny Centre d'Exposition Internationale Enara Galeria eny amin'ny Lac Arivo eny Tsarasotra. Fitiavana Doni Atrany. Rehefa mandeha amin'ny lalan-Tsarasotra iny ho any Vato ka mandalo ny faritra misy ny Lac Arivo dia mahita ity foto-drafitrasa mijoalajoala ity. Eto no antsoina hoe Centre d'Exposition Internationale Enara Galeria araka izany anaran'izany dia fitoerana iraisam-pirenena anaovana fampiratiana ny toerana ka ny fanomezana lanja ny kolontsaina ireo firenena eto anivon'ny SADC. Amin'izao fionana tampony SADC izao no isantarina voalohany ity foto-drafitrasa ity. Naorina ny fitondrana amin'izao ny foto-drafitrasa ary vita tao anatin'ny fotoana fohy. Goavana ny foto-drafitrasa ary efa tena mamarana tanteraka ny mpikarakara amin'ny fanomanana sy ny fanajariana ny toerana mialohan'ny hetsika ho tanterahana ao anatin'izao fionana tampony SADC eto amintsika izao. Manana surface na 5200 mètres carrés. Izay zany no atokana ny ao anatiny ho
ho an'ny exposant ho an'ny bazar de la Sadec. Ny aty ivelany ty parking misy atsika ty misy 4200 mètres carrés. Mahazaka farafahakeliny 150 voiture ny eto. Ty toerany ty nataony aux normes internationales izy satria na ho an'ny olona personne mobilité réduite manana toilette ho anazy manokana izy na ho accès ho anazy manokana misy rampe anankiefatra ny katsika reny afahana mandray an'ireny olona. Tsy araka ny heveran'ny maro azy hoe fivoriana ara-teknika avolenta fotsiny ny fihaonana tampony Sadec tahaka izao. Raisina eto amintsika izao, eo ihany ny fifanakalozana ara-batra sy ara-toe-karenina, fa tena fifaneraserany ny samy olombelona, fifanakalozana kolontsaina, fanamafisana amin'ny firaisan'ny samy firenena afrikanina aty amin'ny ilany atsimo ny fihaonana tampony. Anome lanja manokana izany kolontsaina, asa tanana, vokatra samihafa avy amin'ny faritry ny Sadec izany, ny bazar de la Sadec, hanasana sy amporisihana ny olom-pirenena hitsidika sy hamantatra ny arena ara-kolontsaina ananany samy firenena eto anivon'ny Sadec. Hotokanina amin'ny fomba ofisialy ny 14 aogositra izao ny bazar de la Sadec, izay fandaharam-potoana tena manan-danja manokana ho an'ny filohan'ny Rajoelina ao anatin'ny fandraisana ny fihaonana tampon'ny Sadec eto Madagasikara. Itoy hatramin'ny 18 aogositra ny bazar de la Sadec. Fadika lafim-baovao hafa tanteraka isika voasambotra ny polisy tao Toamasina ny alakamisy lasa teo ireo mpivarotra sary mamofady an'ankizivavy tsy ampy taona. Alain'izy ireo sary video miboridana ireo ankizivavy eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 taona ary amidin'izy ireo amin'ny teratany vahiny ao anaty tambazotra tserasera. Tambazan'izy ireo vola iray alina hatramin'ny 2 alina ariary ireo ankizy ka amidin'izy ireo 5 alina ariary amin'ny teratany vahiny ny sary. Ny aiky ny eloko havitan'izy mivady nandritra ny famitorana nataony ny mpitandro ny filaminana azy ireo. Solonirina Patrika sy MC Judika, TV+ Toamasina. Mpivady miisa roa no voasambotra ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena eto Toamasina tao ambolo-madinika ny alakamisy lasa teo. Fanodikodinana ankizivavy tsy ampy taona sy fivarotana sary mamofady amin'ny teratany vahiny anatina tambazotra serasera no antony samborana azy ireo. Tambazan'izy mivady vola iray alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary. Ireo ankizivavy 12 taona hatramin'ny 17 taona. Alaina sary miboridana dia amidin'izy ireo 5 alina ariary isaky ny ankizy amin'ny vahiny anaty tambazotra serasera ireo sary. Nisy ny loharan-bavao azon'ny polisy pirenena sy fitoronana nataony ireo ray aman-dreniny ankizy nandositra sy akanaovan'izy ireo zavatra mamofady io no natratrarana azy mivady ary ny aiky ny eloka vitan'izy ireo. Zaza tsy ampy taona 12 ans ka hatramin'ny 17 ans, 12 taona ka hatramin'ny 17 taona ry zareo tambatambasana vola mba hahafana mampiditra an'ilay ankizy ao atokantrano-ry zareo. Dia rehefa tonga ao ilay ankizy dia forsena aboridana dia miaraka ny tenen'ry zareo amin'ilay ankizy izay tadiavin'ry zareo dia omena 2 alina ariary. Fa rehefa tonga ao dia 2 alina ariary omen'ry zareo an'ilay ankizy, izany hoe aboridana zareo ilay zaza dia alaina sary dia ampitenenina amina video fo kely ilay zaza. Dia iny sary iny ray zany rehefa aveo dia amidin'ry zareo amin'ny vahiny amin'ny sarany 5 alina ariary. Dia nataonay manifanadidina makasika an'izay zavatra mamoetra zay tsy azo ekena izay dia ny aiky ny eloka vitany izy roa mivady ary nataonay koa ny fianonan'ireo ankizy ireo mitovy tsisy valaka amin'izay ihany koa ny tenin'ry zareo. Raha ny olona efa noenonay ny fafantatra anay dia eo amin'ny ankizy 10 eo mazany efa tratran'izay fanaovana saratsy zay. Manao antso avo amin'ireo ray aman-dreny eny amin'ny fokotany fa indrindra ny lehibe ny fokotany mba ampilaza amin'ny mpitandro ny filaminana vao mahita toe-javatra hafahafa eny anivon'ny fokotany. Ny talepatry ny filaminam-bahoaka Antsinanana ny omaly zoma 20 aogositra.
olo amin'izay vaovao samihafa izay atrany hiara-ny antsojay noho ny fanaovana ozoka amin'ny antoto-taratasy tany ny tompony tany eny ambony loka fokotany Tanjondava anatin'ny komina Talatamaty entina androdanana antranon'izy ireo amin'ny alatsinainy maraina izao. Taratasy ozoka hatrany amin'ny antoto-taratasy fanamariana ny maha-mpandova nampiasain'ireo mibodiny tany. Nanamafy ireo mpandova fa hijoratra amin'ny farandy amin'ny fiarovana ny tanin'izy ireo amin'ireo mpanao ozoka mitady hanao amboledra ny tany. Zakandremahery sy Marsolan Randremovonjy. Misy olona mikasa ny akakery ny tanin'ireto fianakaviana ireto ny alatsinainy maraina izao. Raha ny fanazavan'izy ireo nefa dia mbola mandeha any amin'ny fitsarana ny raharaha. Omaly zoma tamin'ny 10 ora hariva no nilaza ireo makanontany ka ampiatra didy fandrodanana ny trano ny alatsinainy vao maraina. Zay foana ny teny zareo mampiororo mihitsy nisy eto tanàna hoe na marotana tanindrazana ary tsy maintsy lasanay io. Dia efa nalefanay any amin'ny Bianco moa zany ty raharaha ty dia zay zany nanantena hoe mivomy Bianco androany sabotsy nefa tsy mivomy Bianco fa zay nanantena hoe mety mba afaka koa manome taratasy anay izy anohanana an'le zavatra iseho amin'io amin'ny latsinainy maraina io. Raha ny fanazavany tompon'ny trano nefa dia taratasy mpandova sandoka no nampiasain'ireo makanontany izay milaza fa tsy mananjanaka ny tompon'ny tany nividianana izany tany aloha. Nilaza ity fianakaviana ity fa mananjanaka sivy ny nivarotra ny tany ary nanaprofizany miaraka amin'ny kopia nahaterahan'ireo mpandova sivy mianadahy. Fanamarinana maha-mpandova izay ty zany ny tena fo zay hitanay azonay teny Ambohidratrimo dia ty zany fanamarinana maha-mpandova tena marina mariako zany tompoko fa ity tany misy anay ty dia prala raitapo no misoratra aminazy ary efa nalainy tany amin'ny tribunal zany efa vao marina satria niakatra parquet le raharaha zany dia efa vao proof daholy ny zanaka nateraka le mpandova zay miaraka aminay tompoko sivy menadany efa lazainy fa tsy niteraka na iray ary. Notorian'ireo taranaka ny mpandova ireo nividy tany izay efa voalaza ny fitsarana fa osoka daholo ny taratasy nampiasainy. Isan'izany ny fampiasana acte de notoriété sandoka avy ao Ambohidratrimo nefa ao Talatamaty ny toerana misy ny tany. Dia izy zany no nitory zany dia niakatra parquet mihitsy dia tia no nivoaka voaprofo daholo fa fo ny zavatra nataony rehetrarehetra. Nanao vente izy tompoko teto amin'ny komina Talatamaty le tany misy an'le tany nefa tany amin'ny komina Ambohidratrimo izy nanao vente. Tany izy nanao an'le fanamarinana maha-mpandova nefany eto amin'ny komina Talatamaty no misy an'le tokony hanao an'le fanamarinana maha-mpandova zany hoe ty zany ny tena marina ty misy ny anaran'ny sivy menada zay lazainy fa hoe tsy niteraka. Nilaza ireo mpandova fa anome ity fianakaviana ity ireo taratasy rehefa vita ny fizarana. Nanamafy ireo mpandova fa hijoratra amin'ny farany amin'ny fiarovana ny tany izy ireo amin'ireo mpanao ozoka mitady hanao amboledra ny tany. Nanome procuration an'ity rangahy satria izy zany manaraka ny ady any amin'ny tribunal fa ireo manko ny samy alavitra daholo ny misy an'izy rehetrarehetra ireo fa ty zany no mipetraka ny vato dia ty no manaraka an'le ty ny procuration mazava tsara namen'izy sivy menada namen'izy valo menada zany manaraka ny raharaha miaraka aminay. Tena tsisy zavatra fantatra le fampivarotana ny fizarana koa mbola tsisy tao anatiny dia izay zana zany hijoro zay hatramin'ny farany aranampy an'ireto olon-dreto zay. Mandentana fanohanana ny fikasana fandrodanana ny tranony ny alatsinainy maraina ireto fianakaviana ireto. Andendra isika anaraka ny resabe. Ny vondrona vaovao farany fidavao ofisialy fiara 4x4 andeha monjy synode lehibe any Faradofay notratra ny lozam-pifamovizana tao Morafeno androany maraina tsy nisy naninona ny olona tao anatiny. Ny pejy Patrick Rarmanana IVC ho avy eto Madagasikara ny mpilalao NBA sy ny WNBA teo aloha Anthony Toliver sy Sylvia Fowles kintan'ny basket amerikanina hitsidika ny Madagasikara anentana ny tanora. Ny masovo amerikanina dia faly mandray ny Anthony Toliver mpilalao NBA efa misotro ronono nandritra ny 12 taona sy Sylvia Fowles kintan'ny WNBA voasafidy ao anatin'ny Hall of Fame eto Madagasikara mandritra ny herinandro manomboka ny 20 aogositra 2024. Miaraka amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary federasiona basketball izy ireo amin'ny tetikasa anohanana ny tanora amin'ny alalan'ny fiovanana, fanakalozana ara-kolontsaina ary fanentanana ny mpanazatra.
Ny gouvernemanta amerikanina dia manoana ny diplomasia ara-panatanjahantena, mampiasa atleta ho iraka anofana sy fampisaratra kefa amin'ny sekoly sy ny mpitondra ary anampy ny taranaka vaovao ho mpitarika amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ny Anthony Tolliver dia malaza amin'ny fahaizana mitifitra lavitra sy mitarika ny ekipa ivelan'ny kianja, lalao tamin'ny ekipa toa ny San Antonio Spurs sy Detroit Pistons. I Sylvia Fowles kosa dia manana amboara sy marim-poninahitra maro. Anisan'izany ny medaly volamena olimpika 4, ny MVP azy ao amin'ny WNBA ary ny mahampandray baolina ambony indrindra azy teo amin'ny tantarany WNBA. Ny PJ Patrick Raharmanana Alaska Iona i Trump sy Putin ny 12 aogositra 2024. Iona ny Alaska États-Unis ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny filoha Rosiana Vladimir Putin ny zoma 12 aogositra 2024. Anisan'ny dinika ifanaovana ny raharaha Ukraine ny momba ny ampahantany efa ampelatana ny Rosia. Azo antoka fa ifampidinika momba ny fandriampahalemana maneran-tany izy ireo. Raharaha Iran, Israel, Gaza, Palestine, Corée du Nord, Taiwan. Ny dinika momba ny sera ara-teo-karena, ny toeran'ny Chine, Inde, BRICS, ny solika, terre rare, vasy mainty dia tsy maintsy ho resahana. Hatreto dia hita fa miova tanteraka ny géopolitika, tifitra tsy hita amin'ny famahana ny olana ny ONU sy Europa. Fandininy efatra amin'ny satany ligna Analamanga amin'ny lalao échec no nasipanavozana noho ny 10-10 eo amin'ny fédération malagasy ny lalao échec sy ny ligna Analamanga. Club misa 420 tamin'ny club 12 ara-dalàna no tonga nanatrika ny fivoriam-betsy ara-potoana ny ligan'ny lalao échec eto Analamanga androany ka club 13 no afaka nifidy. Tsy tonga noho ny fandrahonana sazy avy amin'ny fédération ny club sasany raha ny fanazavany filohan'ny ligan'ny Analamanga no tanterahana androany ny fivoriam-betsy ara-potoana ny liga Analamanga ny tondrana fanavaozana ny andin'ny sasany ao amin'ny satan'ny ligy eo amin'ny lalao échec. Zakandremy ahery eo amin'ny sariny Marsolin Randremavonjy. Ny tanterana androany ny fivoriam-betsy sy ara-potoan'ny ligy Analamanga ny lalao échec ny tondrana fanavaozana ny satan'ny ligy Analamanga sasantsasany. Isan'ny voakasika ny fanavaozana ny andininy fa-3, fa-4, fa-7 ary fa-17. Raha ny teo aloha ny statut dia milaza fa membre ny ligue Analamanga izay association sportive affilié amin'ny fédération malagasy de jeux d'échecs. Ankehitriny izy dia navozina ka natao hoe membre ny ligue Analamanga ireo association sportive na club izay affilié amin'ny ligue Analamanga izay rariny sinitsy raha toa ka ny club dia affilié amin'ny ligue na ny section fa tsy tonga dia any amin'ny fédération avy hatrany tompoko. Misa 12 tamin'ireo club 12 ara-dalàna eto amin'ny ligue Analamanga no tonga nanatrika ny fivoriam-betsy sy ara-potoana ny lalao échec eto amin'ny ligue Analamanga ity. Club 13 no afaka nifidy ary nandany ny fanavaozana. Raha ny fanazavan'ny filohan'ny ligue Analamanga tsy tonga ny club sasany noho ny fandrahonana sazy avy amin'ny fédération. Mariana fa anisan'ny antony iray tsy nahatonga ny club ilay fandrahonana mivantana izay nataon'ny fédération nandritra ny conférence de presse nataony zareo fa hanasazy ny club rehetra izay tonga manatrika an'izao fotoana izao tompoko ary misy koa raha nireo club izay nahazo antso sy mail mivantana avy amin'ny fédération na ny tompona andraikitra ao amin'izareo milaza fa tsy tokony handeha amin'izao assemblée générale zao fa ho saziana ry zareo. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny ligue Analamanga ny lalao échec fa mbola ny ligue Analamanga ihany hatreto no manana fahefana fa ampisandoka ireo milaza ho ao anatin'ny comité ad hoc. Arak'izay hoe fisandohana andraikitra izay no ataon'ireo comité ad hoc izay misandoka ny andraikitry ny ligue Analamanga, misy président, misy trésorier sy ny sisa ao amin'ilay rafitra maka ny volan'ny mpilalao ao anatina tournoi, mikarakana ny tournoi dia hitanay fakana licence dia hitanay fa tsy rariny izany ka nametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana mahefy izay tompoko izay akinina amin'ny zareo tanteraka ny fanapahana ny rariny sinitsiny.
Nijaly rano efa ntaonany maro ireo mpanao fanatanjahantena tao amin'ny complexe sportif ny Mahajanga mampisy fiantraikany eo amin'ny fahavitrihan'ireo atleta ny izany ka antony nametrahana forage mba hampiasain'ireo mpanao fanatanjahantena hoy ny ministry ny fanatanjahantena fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombina antoka sy ny fitondram-panjakana no nahafahana natanteraka izao fampitaovana izao ary nanafatra ireo tanora ampity fanatanjahantena sy ireo mpampiasa ny toerana ihany ny ministra mba hikajy izany toerana izany. Sibelarandre Masava. Antonany maro no tsy afaka nisitraka rano ara-dalàna ireo mpanao fanatanjahantena ao amin'ny complexe sportif Mahajanga. Anisan'ny singa goavana ilaina nefa ny rano amin'ny fiatrehana ireo fanazarantena sy ny fifaninanana isan-karazany ataon'ireo mpanao fanatanjahantena ireo. Napetraka noho izany ny fotodrafitrasana forage ahafahana mizara sy mahazo rano ao amin'ny complexe sportif amatsiana rano ity toerana ity. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana Fulbe, amin'ny anaran'ny Front République Madagascar ma ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manokana ity forage vaovao ity ho an'ny complexe sportif ny Mahajanga izay natody ho an'ny tanora malagasy rehetra izay tonga mampiasa ity complexe gymnase eto ampisikina ity izy koa manentana tsika rehetra mba hikolokolo hikajy ny fananana io. Nitokana ny forage fampiakarana rano amin'ny complexe sportif ao Mahajanga ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamadoa Moustapha Marson noho ny tsy fahampiny rano ampiasaina ao amin'ity toerana ity no antony nananganana izao fotodrafitrasa izao izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro tanteraka ary manana fatra 5 metatra cube. Piara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka sy ny fitondram-panjakana no nahavitana izao fampitaovana izao ary nanafatra ireo tanora ampity fanatanjahantena sy ireo mpampiasa ny toerana ny ministra mba hikajy izany. Toizantsika eo amin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana mbola ambony ny tany fanjarian-tsakafo mitarazoka na antsoina hoe malnutrition chronique eto Madagasikara mbola ao anatin'ny ady amin'izany isika hatramin'izao ka anisany tafiditra ao anatin'ny politika pirenena amin'ny fanjarian-tsakafo ny fampahalalana ny vahoaka ireo singa mpamelona ilaina mba hivelaran'ny saina sy ho an'ny fahasalaman'ny taova fitaovana fampianarana ihany koa ny haino vaky-jery antony ny fampiofanana ireo mpanao gazety momba ny fanovozan-tsoho ny sakafo. Romiary manana eo amin'ny sariny Iva Rasata. Raha eto Madagasikara manokana dia mbola ambony ny tany tsy fanjarian-tsakafo. Misy amin'ny endrika maro tsy fanjarian-tsakafo. Anisan'izany fitotongana ny haavon'ny protéine izay malemy sy mitotongana ny hery ara-batana noho ny tsy fampin-tsakafo. Noho izay indrindra dia misy fampalalana amin'ny vahoaka ireo singa mpamelomana ilaina mba hivelaran'ny saina sy ho fahasalaman'ny taova. Dia anisan'izany moa zany ny tena hoe paikady indrindra moa zany ao anatin'ireny hoe politika pirenena fanjarian-tsakafo izay ny fampalalana ny vahoaka hoe inona sy inona avy ny sakafo mitondra ny singa mpamelona ilainy na hivelaran'ny saina zany amin'ny fahasalaman'ny taova ka indrindra raha ohatra ka tsy misy ilay sakafo no tsy mahay mahandro koa nefa satria mila fahaizana mahandro koa ny sakafo hitazomana ilay singa mpamelona dia ao no miditra ny fanovonantsony sakafo dia ao anatin'izay fanovonantsony sakafo izay no ahafahantsika tsy mampiova ny fomba fisakafon'ny malagasy fa izay efa fihinana sahala amin'ny hoe ohatra hoe ny ohatra akaiky indrindra ny sira misy ioda na hoe nataontsika hoe ao anatin'ny fanatanterahana ny pilotentsika izao ny menaka hotovonantsoa amin'ny vitamine A dia izay zany nataontsika hoe ao anatin'ny resaka hoe mbola tokony ampianarina ny tokantrano. Anisan'ny fomba iray hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo eto amin'ny firenena ny fampianarana ny vahoaka amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Nisy arak'izany ny fanofana ireo mpanao gazety avy amin'ny vaky-jery maro samihafa mahakasika ity tsy fanjarian-tsakafo ity. Tanjona ny fanatsarana ny vasontony ny mpiasa ny fahasalamana amin'ny fitantanana ny sakafo ary indrindra ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpanao gazety amin'ny fampitana vaovao manampy ny vahoaka amin'ny fanatsarana ny fahazarana ara-tsakafo.
olizany amin'izay tontolo fahasalamana izay hatrany isika saingy eo amin'ny fahasalaman'ny saina kosa indray tsy dia voaresaka eny amin'ny mpianarana na anivon'ny fiarahamonina ny herisetra ara-tsaina tena misy rehefa betsaka ny olona tratra ny herisetra ara-tsaina raha ny eto Madagasikara manokana 720 ny ankizy eto Madagasikara ohatra dia hiaran'izany avokoa hoy ny teo anivon'ny fikambanana tsy miankina miady amin'ny herisetra ara-tsaina ny fahaizana mifehy fihetseham-po no fahafahana voalohany miady amin'ny herisetra ara-tsaina raha nambaran'izy ireo mampiofana tanora momba ny fahaizana mifehy fihetseham-po ireo mpanabe 570 sy 300 ary midina ifotony eny anivon'ny sekoly sy eny anivon'ny fiarahamonina. Eliza Herman. 720 isanjato amin'ny ankizy eto Madagasikara no hiaran'ny herisetra ara-tsaina raha nambaran'ny fikambanana tsy miankina miady amin'ny herisetra ara-tsaina. Matetika tsy hita maso ary tsy fantatry ny olona hiarany io herisetra io. Miseho amin'ny endrika maro ny herisetra ara-tsaina ary mety mitranga ao tokantrano na any am-pianarana na any amin'ny toeram-piasana. Ny ratra sy takaitra velany dia miseho amin'ny tsy fahafahana manome lanjan-teny, ny fikorotana ny fihetseham-po ary mety ho tonga hatrany amin'ny areti-tsaina sy ny famonoan-tena mihitsy aza. Anisan'ny aran'izany nomena 30 taona tafiditra tanteraka tao anatin'ny fahaketrahana na depresion ny tenany ary saika ny afara tamin'ny famonoan-tena. Fa hoe very ny fotoanako satria tsy tiako ilay asa nataoko dia nanomboka tiako lasa nanamely tena dia mieritreritra hoe fa maninona ry efa tonga tamina depression izay vao tonga saina hoe tsy tiako ty asa ty dia mila miala tao dia tamin'izay fotoana izay no nahitako ny omena dia omena no nanome niezaka ny aino dia niezaka ny akompaniana dia nanome ny soutien rehetrarehetra taty amiko dia ny fiatrehana le fiofanana tena nanampy olazay kely amin'ny teny frantsay hoe nanampy ana tamin'ny processus de guérison ako le izy. Ny fahaizana mifehy ny fihetseham-po no fahafahana voalohany miady amin'ny herisetra ara-tsaina raha ny fanazavana. Ny stratégie anay dia ny mampita fianarana amin'ireny ankizy ireny. Ohatra ny ankizy zany resantsika dia ampianarinay an'zareo ny atao hoe fihetseham-po. Araka ny voalazako teo misy curriculum izay anananay dia ao anatin'izany ny fihetseham-po izany hoe ampianarana ny ankizy mahafantatra ny fihetseham-pony, ampianarana ihany koa izy mandanjalanja an'izany, ampianarana ihany koa izy mizara an'izany. Eo ihany koa ny fahaizana mipetraka amin'ny toeran'ny hafa na hoe ny empathie dia ireo zany ohatra ny hoe anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'izay curriculum izay satria ny fihetseham-po sy ny fahaizana mipetraka amin'ny toeran'ny hafa entintsika miaina ao anatin'ny fiarahamonina zany dia mpanabe 570 no voaofana momba ny fahaizana mifehy sy fahalalana ara-pietana koa. Fa misokatra ho an'ny vahoaka rehetra ao amin'ny faritra Ambatosoa ny hôpitaly manara-penitra ao Maroantsetra tsy manam-pahasahiranana ny marary satria misy ireo sampandrara rehetra toy ny fanaovana scanner, ny échographie, radiographie sy ny fitsaboana rehetra izay natao zaka ny fahefa mividin'ny vahoaka ity hôpitaly manara-penitra ity. Omaly dia nisy ny varavarana misokatra nafahan'ny vahoaka nitsidika sy nanontany ireo tolotra ao amin'ny hôpitaly manara-penitra ao Maroantsetra sy mba tsy hanano-sarotra ny fanatonan'ny marary an'ity tobim-pahasalamana ity. Tondra ny antsiprian'izay Zora Barzonna. Betsaka eno milaza fa tsy miankina fanjakana ny hôpitaly manara-penitra ao Maroantsetra. Mandiso izany ny mpitsabo ato amin'ny hôpitaly manara-penitra Maroantsetra ary nilaza nandritra ny varavara misokatra fa ny fanjakana no nanangana ny toeram-pitsaboana sy nanome ny fitaovana rehetra eto amin'ity hôpitaly ity. Ity ny hôpitaly manana sampandrara betsaka indrindra amin'ireo hôpitaly manara-penitra ary nampahafantarana ny vahoaka izany omaly. Ny zava-dehibe aminazy moa zany voalohany ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy araka ny resako izay fa misokatra ara-panjakana ity hôpitaly ity ary eto moa tsindriana mafy fa hôpitaly panjakana ilay hôpitaly fa tsy araka ilay tenenin'ny hafa hoe hôpitaly privé ka mba ho fampahafantarana ny vahoaka misitraka ireo tolotra maro samihafa misy ato anatin'ity fotodrafitrasa ity satria manahino tsy tsara raha hotongotra olona zany ilay vahoaka mba rehefa ampiasa an'ity hôpitaly ity fa rehefa miditra ato amin'ity hôpitaly ity zany izy dia efa mazava aminazy aiza jiaby ny lalana tokony omboany inona ny toromarika tokony afaka omena azy. Tsy ny hôpitaly manara-penitra ao Maroantsetra raha tsy teo ny filoha lefitry ny anteny Merandolo
Eric Bessou izay niady amin'ny fananganana ity hôpitaly manara-penitra ity. Jiaby zanaka ny Timaroa amin'ny ranabokanjare tompo fahasalamagna nagnano porte ouverte niany. Tegna mankasitraka ny filoham-pirenena satria tegna vazavan'ny docteur Aby Antsipry ny raha jiaby niany. Ary na scanner voalaza zay mbo hita maso akô raha jiaby labo aroa be fa tiariky. Ankasitragno malôha i vice-président Sénat tegna ray aman-dreny mafonja izy amin'ny raha jiaby niezahany ho tanterana amin'ny tampon-tanànantsika Marantsitsika le ankasitragny atsika vahoaka aza misalasala amin'ny amin'ny hôpitaly manara-penitra fa tegna tsisy fagnavagna. Sorgna ihany koa zegny le vice-président Sénat izay nikarakara ary nahitana izao fotodrafitrasa maventibe izao dia engale mba hitombo ny fotodrafitrasa eto amintsika mba azahoantsika mampandroso tanàna tentsika ty. Tsy misy anavahana fa misokatra ho an'ny vahoaka rehetra amin'ny faritra Ambatosoa ny hôpitaly manara-penitra eto Maroantsetra ary natao ho takatry ny fahefa-mividin'ny vahoaka ny sara ny fitsaboana. Vadika amin'ny vaovaon'ny finoana isika notokanana androany ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito Amboba iny izay fiangonana adventista lehibe indrindra amin'ny district Antsahasoa izay misy fiangonana 320 tao anatin'ny efa-bolana monja no namitana manontolo ny fiangonana no niezaky ny pindo ahitana pino miisa 420 sy 740 ao an-toerana. Sakandremahery sy Marsolara Andremavonjendra. Fanitranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra Isaia 4:10 andiny 7C no tenin'Andriamanitra novidiana amin'izao fotoana lehibe fanokanana ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito Ambohibainy androany. Nisy ny fotoan-dehibe nentina nisaorana n'Andriamanitra nentana namariana izany fanokanana ny fiangonana izany. Ny taona 720 no nanana ny tetikasa anangana ny fiangonana ny pino tao an-toerana, nisy nefa ny fiatona tamin'ny fanamboarana. Tamin'ny ity taona 520 ity no niverina nametraka ny tetikasa ny pino ka tao anatin'ny efa-bolana monja tafajoro manontolo ny foto-drafitrasa no ny ezaky ny pino. Ny fiangonana adventista mitandrina andro fahafito eto Ambohibainy dia misy pino manodididina ny 200 mahery eo amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 720 izy ireo no nikasa nanomboka izao fanorenana izao. Tapaka nefa izany ary nijanona teo. Ary tao anatin'ilay fitoriana ny filazantsara antsona hoe Impact 2025 dia nanapa-kevitra izy ireo fa andendray anoy izany fanorenana izany. Ary tao anatin'ny efa-bolana dia vita somatsara ity fiangonana ity. No niezaka nataon'ny tsirairay, ny pino tsirairay. Tonga nanatrika ny fotoana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Atsimondrando raha Mananarivo Angniaina nambarany fa zava-dehibe ny fandraisana anjara ny fiangonana amin'ny fanabeazana ny vahoaka. Sorako manokana ny fiangonana adventista zany satria hoe mametraka ny fanabeazana ny mpiara-mivavaka ato aminy sy ny amin'ny adventista rehetra zany izay tena ilaitsika amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany fanabeazana zany mba ahafahan'ireo kristianina mijoro vavolombelona any amin'ny fiarahamonina misy azy tsirairay avy any. Mitondra fikolokoloina sy mametraka filaminana ho an'ny tena sy ny firenena ny fiangonana ka tena ilain'ny vahoaka ho ny ben'ny tanàna na Karobato. Ny fijoroan'ny fiangonana toy izao moa dia fitaizana ho an'ny vahoaka ary ao ihany koa ny fikolokoloina ireo tanora mba hanana toe-tsaina tian'Andriamanitra sy hanaradian'Andriamanitra ary mba hisian'ny fiarahamonina milamina sy marindra ihany koa. Notokanana androany ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito Ambohibainy izay fiangonana adventista lehibe indrindra ao amin'ny district Antsahasoa. District Antsahasoa misy fiangonana 320. Fandroany no nigadona any Nosy-Varika ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volambrantona hiatrika ny festival Sakaleona andiany faharoa.
etsika maro no tanterahana an-toerana hoentina mampiroborobo ny kolotsaina any an-toerana sady ihany koa hampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany ary ny tontolo iainana anjara maromaro ny fandaharam-potoana ny misitry ny serasera tamin'ity androany ity tao Nosy-Varika ka nisy ny fitokanana ny birao ny solotena ny fananan-tany eny fotony sy ny atrikasa ny arana tamin'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany amin'ny faritra Vatovavy tanterahana Nosy-Varika ny 8 hatramin'ny 10 aogositra ho avy izao ny festival Sakaleona andia ny faharoa any an-toerana mitatitra ny antsipirian'izay vaovao izay ny mpanao gazety ny TV+ Mananjary Paulin Rakotoarso. Manakarina ara-kolotsaina eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary ny tontolo iainana ny distrika ny Nosy-Varika ho fampiroboroboana sy ho fampahafantarana izany indrindra no antipisian'ny festival Sakaleona izay efa tonga amin'ny andiny faharoa izao. Androany no nigadana teto Nosy-Varika ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamorano Dona hiatrika ny festival Sakaleona. Nizara maromaro ny fandaharam-potoan'ny ministra androany ka nisy ny fitokanana ny birao solotena ny fananantany fotony izay tena mamaly ny filanimponina aty an-toerana satria dia nisy 700 ny ady tonga eny amin'ny tribonaly dia ady tany avokoa. Niatrika ny atrikasa ny rana tamin'ny fitaleava-patry ny fizahan-tany sy ny asa-tanana Vatovavy sy ireo mpisehatra amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary ireo mpiara-miombonadika ihany koa ny tena nitahorin'izay. Ny tapany ariva izao indray kosa dia nitoy ny fampisehoana ny rana tamin'ireo mpanakanto. Etsika maro no mbola ho tanterahana eto Nosy-Varika rampitso sady andro farany amin'ity festival Sakaleona andia ny faharoa ity. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany 7 aogositra ny magazay voalohany eto an-toerana nitondra ny marika frantsay Kiabi mpamokatra fitafiana lamaody ho an'ny fianakaviana manontolo manolotra akanjo moderna sy miloko ho an'ny lehilahy, ny vehivavy, ny ankizy ary ny zazakely izy ireo amin'ny vidiny mirary sy mahazaka ny sokajin'olona rehetra. Mihoatra ny 2 alina ireo karazan'entana hita ao an-toerana ary maro amin'ireo no latsaka ny 2 alina ariary ny vidiny. Manana avi na nokatra magazay manerana ny nosy izy ireo. Samandria Maefa sy Aji Andriansalama. Tonga eto Madagasikara ny Kiabi, marika frantsay malaza amin'ny fitafiana lamaody prêt-à-porter, naorina tamin'ny taona 1770 tany Lille any Frantsa. Amin'izao kosa izy ireo dia efa manana ny toeram-pivarotana any amin'ny firenena mihoatra ny 520 isa toy ny Eropa, Afrika ary La Réunion. Nanokatra ny magazay voalohany eto amintsika izy ireo anio fa 7 aogositra 2024 izay narahana filatrona ho an'ny fisokafan'izany. Ny Kiabi dia manome akanjo ho an'ny sokajin'olona rehetra. Fahitana ny fahatongavan'ny olona androany tamin'ny fisokafan'ny Kiabi Madagasikara. Faly zahay satria namaly tonga daholo ny olona dia mananteny izay fa misy ny zavatra ny ilain'ny olona ilay izy dia hiezaka izay mbola hanome an'izay zavatra tadiavin'ny olona foana dia mahafinaritra ny fahatongavan'ny karazana zavatra hita atao amin'ny Kiabi Madagasikara manomboka amin'ny entana ny zazakely voateraka na ny zazakely mbola tsy tonga volana ary misy ny ankizy, misy ny lehibe, lahy, vavy. Na ny ankizy koa ary misy lahy sy vavy, misy ho an'ny olona somary lehibehibe ka hatramin'ny 7XL ny taille dia misy ho an'ny vehivavy bevoka koa. Ny Kiabi dia nanome tolotra manokana ho an'ireo mpanjifa 50 voalohany ho an'ny anio. Amin'izao fisokafana izao zany dia misy ny inscription amin'ny carte fidélité
dia misy 50 points de cadeau ny zay misoratra anarany dia isaky ny vidy izy a dia misy isaky ny 5000 ariary dia micorrespondre na 1 point dia rehefa feno 300 points dia ny ticket manaraka ny achahany manaraka ny zavatra vidiny manaraka dia mahazo remise 15% izy nanao ezaka manokana ny Kiabi Madagasikara mba hanana tolotra mety ho an'ny olona rehetrarehetra izany hoe manana 20 000 article zay a latsaky ny 3 alina ariary dia manantena fa ao anatin'ny zavatra ilain'ny olona eto toerana tanjona dia mba hananana tolotra betsaka amina toerana anankiray a ho an'ny fianakaviana iray manontolo manomboka amin'ny ankizy kely ka hatramin'ny olon-dehibe a dia mba eo amin'ny toerana anankiray daholo ny ahitana ny akanjo ho an'ny rehetrarehetra manana vinavina anokatra manerana Madagasikara raha rehefa misy ny demande andendra isika hianatra sy andalina misimisy kokoa ny teny malagasy atao anatin'ny voambolana toy izao indray ny voambolana hianarantsika ao amin'ity androany ity besisika na karpa hoe besisika dia anarana karaza-trondro lehibe velona an-dranomamy na andobo azo ilazana azy ihany koa ny hoe karpa izay voambolana anagasiana ny karpa amin'ny teny frantsay fehezanteny ohatra amin'ny fampiasana voambolana io ity manaraka ity mampiavaka ity toeram-pisakafoana iray eto Ambatondra Zaka ity ny fahaizan'izy ireo mahandro ny besisika hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity azo ianarana ary atao anton'asa fivelomana tsara amin'ny fiompianan'ny besisika raha eto Madagasikara rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro no hoe besisika rehefa milaza ilay karaza-trondro karpa rehefa amin'ny teny malagasy sarobidiny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mafy azy TV Plus Madagasikara dia izay ihany koa ny mamarina ny fampalalam-baovao tamin'izao sabotsy alina izao mankasitraka anao feno nanjoy izany hatramin'ny farany veloma tompoko